Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray araka ny fanana rahantsika azy tao anatin'ity herinandro ity. Nafapana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety na noho ny hetsika ho famoahana ny mpanao gazety mirahalahy izay nitanana ponja indreo mpanao gazety namana tamin'ity andro androany ity nisy ny sitinina tanterahana teny soranteny. Sitinina tamin'ny alalan'ny fipetrahana fanaovana fanamiana ary fanampenana vava teto amin'ny Tsagam-Bato ny fahazatoana ny fahalalàna asa fanaovan-gazety teto Sorano no hetsika neto ireo mpanao gazety miara-netana amin'ny fanamafisana ny fangatahana amin'ny famoahana ireo namana mpanao gazety Jean-Luc Raka sy Didier Manuel avao amin'ny Madagascar Matin izay tanana ponja vonjimaika iny Tanimora. Misy solotena mpanao gazety avy any amin'ny faritra toy ny avy any Sambava, Manakara, Ambatondrazaka moa no tonga niara-netana teto. Tanjona ny anairana fitondram-panjakana manoloana ny tsy fanajana ny fahalalàna asa fanaovan-gazety sy ny tsy fanajana ny demokrasia izay hita mibaribary tamin'ireo sora-baventy teto. Ny loza sitsiany izao moa dia nisy ny fivoriana ny tanterahana teto amin'ny Bonakay Ambatonakanga. Nisy ireo fikambanana samihafa izay naneho ny fiarahamontan'izy ireo amin'ny mpanao gazety. Tapaka tamin'ity androany ity fa hatsangana ny cellule de crise pour la sauvegarde de la liberté de presse izay fiaraha-mitantana no fomba hitantanana azy. Natsangana ihany koa ny voamiram-pisahana ny fanentanana ny serasera ary ny lojistika izay andrindra ny hetsika ny mpanao gazety ao anatin'ny tolona iraisana dia ny famoahana ireo mpanao gazety nogadrainy. Raha pitsy teo mbola ifampitaona eny amin'ny fisarana nosy manomboka 12 atoandro ireo mpanao gazety ho fanehoana ny firesakiana eo am-piandrasana ny bidim-pitsarana mahakasika ireo namana mpanao gazety roa lahy.